Izaho Ranjakavola tandrana malagasy irahan'Andriamanitra iteny amin'ny malagasy amin'izao akatoko ny fetim-pirenena malagasy zao. Araka ny fanazako azy taminareo teo, isika ny mba mitodika kely hevitra ny amin'izany firenentsika zany nananganantsika ipericiopa tsifijekeniny iainga avy eo amin'ny Deutéronomie 7:10 sika ary tety amin'ireo periciopa ireo azontsika lesona tsy ho lava akory aza matahotra any ianao fa hazavanao kosa ny position chrétienne tokony isy anao ma kristianina anao eto amin'ity tanindrazantsika ity. Hoanareo andana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izany. Amen. Ny Deutéronomie 7:10 no tondroin'ny mpampianatra rehetra zay boky rehetra ny karoko namakiko sy ny omanako dia samy miteny an'izany dolo hoe zao no omena loha hevitra eo andiny fa 7:20 ka hatramin'ny faharoapolo hoe le statut d'un roi. Rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny zao Andriamanitra anao ka antova azy honona ho aminy ary ilaza hoe mba anangana mpanjaka tahaka ny firenena rehetra manodidinay aho dia zay olona ho fidiny Jehovah Andriamanitra ao ihany no atsanganao mpanjakanao, avy amin'ireo rahalahinao ihany no atsanganao mpanjakanao, fa tsy mahazo mananganao olona avy amin'ny firenen-kafa ao mpanjakanao ianao. Voasoratra anaty tahirin-tsoratra ty fitoriteny tia raha ho avy ny fotoana iomanana amin'izany fifidianana filoham-pirenena malagasy zany ray amin'ny taoko avy io zay fantatro fa efa ao anatin'ny fanomanana azy ny olona zao fotoan'izao any mandehandeha rehetrarehetra any efa mametrapetraka hoe tsany ny fiomanana ho amin'ny fifidianana dia tsy tokanana mihitsy le lalana etsy anany letsy fa ho avy ny fifidianana tsy mihoatra zany fiomanany reny fa zakoba miomana hitaizan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Hoy ny volaza ny soratra masina hoe zay fidiny Jehovah Andriamanitra ao ihany no atsanganao mpanjakanao. Enga hoain'ny fefikeeny zay nanangana fiaraha-mivavaka ho tanterana an'io mba mitelora any Mahamasina tsy Mahamasina katolika. Enga hoain'ny fefikeeny zany fiangonana kristianina eto Madagasikara ho teny tarihina amin'ny fianarana resentahatra ny kristianina eto Madagasikara hivavaka amin'Andriamanitra. Dieny zao angataka hoe tompo tendreo zay olona tianao anjaka ny taminay. Raha izay faharoa avy amin'ny rahalahinao ihany no anangananao mpanjaka zay rahalahinao ihany. Io zany any amin'ny heviteny eritrereto fa heviteny allemand zany mpanao heviteny zany mampianatra tahaka zao hoe ny olona manana nationalité mihoatry ny ray ao amin'ny tanindrazana dia tsy tokony hirotsaka amin'ireny. Efa tsy rahalahy tokoa izy amin'izany fa efa rahalahy ny hafa koa ary azo tondriana hoe olo-kafa fa tsy mpiray tandrazana amiko. Azafady amin'izay manana nationalité maro samihafa any malagasy amin'ny ankapobeny any tena tafakatra any an-danitra zany hoe nahazo nationalité frantsay. Fahatelo ary vaikio tsara ny Deutéronomie namaky an'iny berako aoka tsy hitarika ny vahoaka hiverina any Egypte izy. Egypte dia tany nahandevo amin'ny zanak'Israely fa raha i Madagasikara ndazaina fantatrao ny Egypte anao
aoka tsy hitondrany hitarika vaoka hiverina any Egypte izy araka an'izay ny Jehova hoe aza verina am'izany lalan'izany tsony ianareo fa raha vao verina any ianao dia izao ny zavatra ataonao ho izy mantsy mpanjaka zany hitady soavaly maro izy aloha sécurisation internationale dia miankina be amin'ny mpanjanaka ianao zany taiza misy mpanjanaka ikolokolo anao zany taiza misy mpanjanaka mitady zay asoa anao zany aza miverina any Egypte ianao fahaefatra ao Deutéronomie ihany aoka tsy ampirafo maro izy fa anao hiviliny fony mino aho fa tsy mampirafo ny filopirenetsika kehitriny fantatrareo ny fomba natongavana am'izany fanambadiany filopireneny zany tsy za manerina zany aminareo fa ny mpanao gazety fa ndazabetsaka taminareo mono zany aoka tsy hitady volamena na vola fotsy na volamena ho azy izy ndrisy teniko tamin'njanako anankiray hoany izy so manko filazany obolana rehefa miresaka momban'ny zareo pisotro toky zareo a za tsy pisotro toky anizany indrisy anizany masomena vitalana andramina sy rano fa amity amin'ny fireneko dia hoany indrisy zaho no majiary mahay anaty mahafantatra n'izany zavatra iainana eto amin'ny fireneko zany tsy mampigaja ny teny an'izany zavatra atao eto zany mitady vola fotsy volamena izay miakatreo raha androany izy tongotra sy tanana ihany any aminy vo tafakatra eo fitondrana n'ino anankiray tsy tapotra kory ny taona mipoipoitra tolo zao trano rehetrarehetra zao avitaizy reny avitany am-posinao avitany amban'ny tany io itsahinao io trandrano anazy fa io tsy mahazona ny gramaray azy ozy izy le dekona tonga taty amipevitra raha zay avy any ananinanany izy dekona mafantatra an'izany dinikasy zany mamitaina pastera mba vonjeo fa za nangaromin'ny olona ny posy tao anatiny kitapoko tao a nisy safily 60 gramme safily top hoan'zay mahay tsara n'izany safily zany safily top 60 gramme ohatrina le gramme am'izany ary nisy volamena 24 carats 150 gramme atao anatin'ny entako nisy vola 800 000 ariary atao anatin'ny dekona avy any fiangona anankiray eto Madagasikara zany dekona fotsiny azy zany mainka fa tsy hoe dekona fa mety osa ministre député sénateur vo tonga fotsiny rety tonga dia misokatra tolo ny tahirim-bolamena rehetra any amvialeny any tsy anangona vola fotsy na volamena ho azy izy ary rehefa hipetraka eo sezam-panjakana izy eo ka ho adikany ho azy araka zay hitehirizany misolona azy ty lalàna ity io zany mily zany ny ataony hoe version canonique ny baiboly mba io baiboly canonique io no ataony eo ampelantanany hovakiny mandritry ny androm-piainany hianarany voalohany miatahorany any Jehova mpitondra matahotra any Jehova no tadiavitsika fa tsy mpitondra sanatry manao tsinitsina ny fivavahana amin'Andriamanitra mpitondra tsy miavonavona amin'ny raha lahiny le miavonavona raha atao miteny tsotra dia hoe tsy miraharaha azy fahorinao ao matesa zay ho faty any fa kitrano zay vakitrano any tapahanao zay tapatorehtrano sitampy hoe le mpanjaka hoe avy amin'izany no angatatsika tompo hoe tompo mba tendreo zany olona kasitrarino zany
dia vakina ny romana toko fatelominy folo vakiny pasteur tamin'ny sitapon'andriamanitra atsika dia aoka ny olona rehetra maiky ny fahefana lehibe ho azonao ny folikevitra hoe samy fahefana lehibe zany fahefan'andriamanitra zany mitseta hoe président république zany fa rehefa aveo vao io fahefan'andriamanitra io omeny ho an'izay hitondra fa ny fahefana zay misy dia voatendron'andriamanitra ny eviteny zany any amin'ny Samuela voalohany toko fahavalo toko fahasivy toko fahafolo dia ny hoe raha ento ny vahoaka dia anendren'andriamanitra mpanjaka tsara izy fa raha maditra ny vahoaka dia anendren'andriamanitra mpanjaka masika aminy izy dia manontany tena malagasy zany zao a eny ianao sa tsara ny mpanjakanao e vice versa raha tsara ny mpanjaka dia omen'andriamanitra vahoaka manoa azy izy salamo faefatra amby efapolo amby zato nybakitsika teo isaoraka jehovaandriamanitra fa mahafolaka ny vahoakako anoa izy hoy ny andiny faharoa raha tsara ny mpanjaka dia omen'andriamanitra vahoaka manoa azy izy dia tsara ny vahoaka ny mamantatra amin'ny toezavatra iainana tsara aveo mpanjaka ka manoa azy ny vahoaka fa raha ratsy ny mpanjaka omeny vahoaka tsy manoa azy izy dia tsapaina kely ny fanoavana matio toko fa fito ambin'ny folo io vakitsika miperikupatsika io nanatona ny petera ny mpanangona ny antsasaky ny sekely io hoe fa foana eto Madagasikara tamin'ny androny dadabe tsiranana ny misy io etra isan-dana zany io antsasatsika sekely io lehilahy rehetra ao amin'ny firenena avy de recensé automatique fa mandoa etra zany reny fandoavaketra taloha reny raha nisy lehilahy tsy naloetra tamin'ny androny dadabe tsiranana dia atao iny naleo naniaina azy fa zay tamin'izany mbola tsy ampy fotoana dia fantatra hoe nisy lehilahy amin'ny tanàna izy zao misy satria dia nangona rehetra dia tompona raikitra lehilahy tsy amin'ny tanàna izy dia atao fanisana dia zao zany isan'ny lehilahy eto Madagasikara tamin'izany tonga dia fantatra ho azy amin'izao tsy fantatra tsony firy ny lehilahy firy ny vehivavy firy ny vahoaka ty dia nefa rano ny mpanao statistika dia eo amin'ny 20 millions eo sika zao mbola 19 millions sika zao efa 22 millions ka tsy fantatra tso satria tsy manana base endrano raha mba izy zany dia omety azo mifatana ndo mampiizana kely le romanina teo fa ny zavatra tsy maintsy amin'ny fandraisana amin'io zavatra nataony Jesoa io ao amin'ny andininy fahenina ao amin'ny romanina toko fatelominy folo io ny fahenina sy ny fafito tovy tsara ny zavatra nampanaoviny Jesoa ny Petera io lazain'ny apôstôly Petera Paoly io fa noho izany no andoavanareo vola etra fa mpanompon'Andriamanitra hitanina izany zavatra zany indrindra ireny ny etra alohantsika dia natao tandremana fa tsy anaovana zay sitrapo mandoava amin'izy rehetra zay tokony ho azy aby vola etra ho an'izay tokony andoavaketra fahadiseranana ho an'izay tokony andoavana fahadiseranana tahotra ho an'izay tokony atahorana haja ho an'izay tokony ho ajaina raha mba voatantana makany amin'izay tokony ho izy mietra ohatra mividy lasantsy ianao misy etra alohanao any mandehibe mivarotra lasantsy eto Madagasikara zay tianakarena ka manambola somary te hiotra dia manangana fotsiny station d'essence dia manakarena izy ao ambadika io fivitanana lasantsy io lalana ny tokony vita fantatra reo zany mahita lalana vita ianao zao nefa anao tsy maintsy mividy lasantsy tomobilanao tsy mandeha rano tsy ny tomobile électrique mbola tsy tonga ty amintsika sady atao ny tomobile électrique zany mbola mandeha lasantsy zany fa le courant mbola kanao le
resazy eo mbola mandeha lasantsy ndraiky mbo tena mamoaka azy eo mandova vola rehetra ho azay tokony andovaketry fahajerana ho azay tokony andovana fahajerana fa izy dia mpanompon'Andriamanitra hitanana zany zavatra zany marina be zany anareo no mamantatra zay fampikasoka ny fandovaketry re zany mamantatra hoe makaizo rehetra no anao io tsy any mamaly azy zany tsy zany milazany zany tsy mampikatra ny tiavoko azy zany no tompo tetera voalotoko faharoa zay ny fiteny kristianina ary mandeha eo an-trano zany rehefa izay somary marisarisa le anao le ndraikitra any andrena misy andraikitra any andrena de miteny an'izao raka izy no ny tompo de andeha aho anao an'io fa raha noza aloha tsy ataoko io no ny tompo de manekezy voateniny olona hoe petera zany misitrak'Andriamanitra de mananatra kely a manomboka ame andininy fa iverena kely andininy mametimety tsara ny tokony atao indiny favalo ambin'ny folo safady mevety petera voalotoko faharoa indiny favalo ambin'ny folo ianareo mpanompo manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra tsy mitsara sy ny malemy fanahy ihany fa ao zany mahita patronao olona masika velona tsisy ilana azy iny anao mieritreritra ntsika hano azy tsisaka Andriamanitra zany hoe petera tsy mitsara fanahy sy ny malemy fanahy ihany no ankatoava fa ny sampo tararay izy anao mbavady de fa mandalatsy amin'ny antanjy manao pointage firiritsy aminatoa nataranao teo ataizinao tatatan misy taratasy kely verina makaninao tandreninao fa raha tara fandrony anao de fa misy apia tara fanoteny anao de fa ainao toeny mizakazaka anao nao tsara fanahy nao ratsy fanahy ny patronao tonga lery anao amin'ny asanao tsisy anatrananao am'zany sy maha-kristiananao raha tsy hoe ianao sy ny patronao itsy defa mifanaraka hoe zany no miandraiky tsy tatitratry zao any an-trano de mba mizao azy voatonga zay le zavakafy zany manko misy zany misy mampinono ohatra misy zazakely tsy maintsy meny ao an-trano nefa somary tara ny fie amin'ny tokony engyany ao an-trano tsy maintsy karakarany io izany io zay vo afaka miengy izy de ho tara ny ampiasany izy rehefa beo defa milaza ny patron mialoha izy hoe za tompoka de ho tara kely any satria zao zay zavakafy zany efa anatin'ny convention na resy patron zany mety zany fa nitoepana kristiana de mampianatra anao mankatoava ny tomponareo le tompo mampietoa de patron de chef de responsable etika kristianina zany ampianarako anao zany fitongatena kristianina maha kristianina anao any am'izay asa manandraikitra misy anao any tsy le patron zany no anakinanao ny anaovanao an'io anao ny no mitombo ndeny fatelo mbiny folo amin'ny petera voalotoko faharoa io no mitombo de ataoko zao de tompo iverenao kely manjitoko fa tsika amin'ny folo nanotaniny olona petera hoe mato miatsasaka isekely toeny mpampianatra reo mando ihany izy hoe izy petera de vo miditra ny trano petera de hoe jesosy aona ny avitao petera avy amin'izy amoa ny anangonan'reny mpanangona mitsasaka isekely isekely avy amin'ny zanaka sa avy amin'ny olo-kafa mazava hoe ny zanany ao an-trano de toretra amin'ny ray avy amin'ny olo-kafa no izany de afaka ny zanaka ozy jesosy tonga de namifanaisika ny fanjakan'Andriamanitra le resaka fa mba tsy anafintoinatsika azy rehefa tafintoina aminao ny fotoandro de asiny anao zay mba tsy anafintoinatsika azy de mandehana manaratra anao de zay tonga safady
manjobo manalatsa anao mitrobo be liventy fantatry izy avy izy avaro manjobo hoan'izay efa avy nanjoro dia nasiny makipevera ino izy zavatra tany amin'le aranjoro le zazavavy tsy nahazo izy tontolo ny andro fa vao nasiny makipevera zavatra tany amin'le amerson nahazo trondroko ezabe le zazavavy falifaly be dia tompo any da nameraka betera ndana manjoro zay tondro voalohany azonao dia sokafo ny vavany any ahita sekely ray ao ianao atsasaka sekely manjara amin'ny lehilahy ray dia raha sekely ray zany koa dia anisany olana dia betera sy jesoa dia lasa nalohany betera dia atsasaka sekely noho ny tompo noho zany tompo zany izy azy la zanak'Andriamanitra mandoa atsasaka sekely manaiky ny fahefana misy fantasy Jesoa dao zay ataon'ireo ao fantany koa no fanaon'ireo ao manao ny fakatavana n'Andriamanitra mba tsy hanafitoina ndreto tontolo reto mba namandao atsasaka sekely atsasany ianao atsasany na ain zany demi plus demi égale un sao dia misy manao hoe demi plus demi égale deux un zany fitiky tena teteziko ampiazakazana tsy io afatsy io amaky tsara nino tena miangavy ianao a vadio tsara le texte reo a mba ahafanao a mahazo fototry amin'izany fitsonana kristiana fitsona tena kristiana maha olo-pirenena anao zany farana mitahaka zao hoe tsy sanatry francophobe akory aho tsy zany tiako lazaina am'izany tery nanokatra faminony asany apôstôly toko fefatra ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo asa 17:26 amin'itao le zanako zay roa da vitanao tsenjery dolo na i baiboly raha tsy mahavita tsenjeryn'io anaka tsy pasitera ianao tsy voatery anao tsenjeryny azamanao tsenjeryny asa 16:26 ilazako an'izao zavatra lazaiko aminare farany zao ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray any dia namponen'izy io namponen'Andriamanitra ambonin'ny tany rehetra ary efa notendren'Andriamanitra ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenana tsy ianao mifidy ho malagasy hoe zany voateraka dia malagasy tsy ianao mifidy an'izany tsy ianao mifidy zay tany homenanao tanindrazana fa Andriamanitra ny mamponina anao ao dia namponen'Andriamanitra eto Madagasikara ianao a izy namponina anao eto fa raha sitrik'Andriamanitra hoe tamin'ny fotoana nahaterahanao a maro dadarosomamanao zany mizaha fotoana zany efa tsy tety koa efa afrikana izy ohatra na anatao mba avoavo am'izay mba tsy tandiny atianao any amerikana ohatra ny dadarosomamanao a dia tany zany ny fahitan'Andriamanitra ny tanindrazanao dia tany ianao miteraka tsy malagasy ianao zany fa amerikana atety ho fiteniko an'io a izy toko fa roa ambin'ny fafito hoe vovotany namoronan'Andriamanitra anao dia fiteniko an'ito hoe vovotany Madagasikara namoronan'Andriamanitra anao dia ny toteny toko fafito toko fa roa ambin'ny folo ambin'ny fafito vovoko iverinako vovoko ihany iverina vovotany Madagasikara ihany vovoko ao fa tsy hoe nandeha tany rehetra dia efa maty anao dia hoe lasa vovoko afrikana hoe vovotany non vovotany malagasy ihany iny ao iverinao dia raha ohatra somary atao kaikaiky azy io a efa tsy tiako le aleviteny fa tsy maintsy lazaiko satria marina zany a raha tetokady fotsy ianao ola vetokady fotsy ianao dia vovotany tetokady fotsy zany anaovan'Andriamanitra anao dia raha mbola tetokady fotsy ne zany mbola vakina ndray dia hoe raha atao fahaisana fahatelo andrefana ianao mipetraka dia vovotany fahaisana fahatelo zany namboaran'Andriamanitra anao ainsi de suite inona tiako lazaina am'izany a atiako fantoko tsara am'izany ianao hoe
l'appartenance. Zaho dia malagasy, fofotany Madagasikara namorona an'Andriamanitra ahy, ary rehefa faty aho dia fofotany velona Madagasikara. Na any Amerika izy ianao no maty, fofotany malagasy fofotaninao, dia raha alevinany iny dia fofotany any vahiny any aman'olona zany fofotaninao. Zay zany tsy mahazo mandeha izy, mahazo mandehandeha anao ka tsy tanjotratsianao aleha fa ianao ampianariko hoe aoka ianao tena sampiavo amin'ny malagasy io, aoka ianao ho tena tsiaratena amin'ny malagasy ianao, napetsaka Andriamanitra eo. Ary samy mamalagasy ianao zany fantaranao daholo tantaranao, tantara Madagasikara, tantarany fitondrana anankiray sy loatra zany iainanao zany vanim-potoana iainanao, dia hoe ianao mijoro ho an'ny tompo. Ny fitariny fanan'Andriamanitra dia hoe vavoloben'ny tompo ny fananasina. Ao anatinao ny fanan'Andriamanitra mitarika anao ho vavoloben'ny tompo. Ho azy iray ny toninahitra. Amen.